Fandramotra izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampaherezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volanihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo amin'ny vavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no masoko mba isainsainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifinana lehibe indray lasany mpamalalo ny anantsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako mianao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay tratranjo eto miaraka aminay amin'ity anaraka izao fandarinay izao manasana manokana iaraka aminay eto indray androany ary fampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny hira sy ny vavaka isika. Androany vao tonga miaraka aminay dia tena hoe tsika senasena koa natokavina hoe tena misy raha ilan'ny tompo anao eto. Halleluia, lesy lahatra amin'izany ka dia maharitatra amin'ny farany dia fanahany masin'Andriamanitra ny hikasika anao ilay tokatrano rehetra dia fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy izay mandray izao fandarana izao. Dia tahiny tompo ary tsika rehetra milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andolo antsika hivavaka ameraka ny fotoantsika eo am-pelatan'Andriamanitra ka andao ampandrosoantsika nanambavintsika felana rakoto izy no hitondrantsika manatin'ny toritely vavaka fanombohana amin'ity androany ity ka andao ary ampandrosoantsika nanambavintsika azoky felana rakoto dia aveotsika aoriana zantsika dia anonona tsodrano dia ifampiaraba dia anao hira ijoro vavolombelona. Halleluia, dia eno tenin'Andriamanitra ihany koa. Halleluia, dia tahiny tompo ary zoky felana rakoto ary ampandrosotsika amin'izao fotoana izao anao ny fitenenana. Izao Andriamanitra misaotra anay izay raha mbola afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao amin'ity alina ity. Mbola afaka ihany koa izay manao izao fandarana izao. Tantera hoeto ny teninao Andriamanitra manao hoe eo amin'ny toerana ampatsiahivanareo ny anarako dia eo no hitahiko anareo. Ka mino an'izany izay Andriamanitra fa manatrika izao fandarana kely dia kely izao ianao fa lehibe kosa aminao satria mitory ny hatsaranao sy ny asanao izao vavaka fiambelana izao. Ka dia didinay tsy anakery ny asan'ny maizina izay mitady relingelina ka tsy mitondra tsy fifatoana eto amin'ity fandarana ity amin'ireo fo Andriamanitra ny fifandraisanay sy ny fitaovana rehetra ny tsirairay avy izay andray anjara eto mba hifamindraponao avokoa ny fandraisana tariby mba tsy hisy tsakatsakana tompo satria maro tokatrano maniry sy mangetaeta izao fandarana izao ka dia roa fatratra tompo fifandraisanay aminy. Kota sahady Jesosy ny mpanomponao izay hitory ny teninao sy zaran'ny teninao mba ho teny fanasitranana, ho teny fandresen-dahatra sy hampiovan'ny fon'olona maro anaraka anao Jesosy. Jereo amin'ny fomba manokana ihany koa ny mpiaino mba aharitra ny sy andraizan'ny teninao izany dia omenao azy ny fanamasina mba azony mandray sy misitraka izany teny izany Jesosy satria ny teny ray mbava monja dia isy ahazo herindray ary ireo izay miravoravo tanana dia tena hoe ho ampahirezanao indray Jesosy amin'ny alalan'izany teny izany dia
momba ny famindram-ponao koa jesosy a ny vavaka izay sandratra eo amin'ny firenena malalanay satria mila an'izany ny firenenay amin'izao fotoana izao dia amin'ny anaranao jesosy a nanaovana izany vavaka izany a alleloia amen. Alleloia. Mankasitraka ninanao a ranabavy felona rakoto a tao anatin'izay a vavaka mamy be a izay nentinao zay. Andriamanitra manaka pasoana hoe maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany a dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Raisoary ny tsodrano amin'ity androany ity. Ny tsodranontsika androany a dia ao amin'ny Isaia 7:30 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Alleloia. Isaia 7:30 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20 nanovakitsika no tsodranontsika amin'ity androany ity. Raisoary ny tsodrano naran'i Jesosy manao hoe iro tonga fiadanana rehefa orina mangidy dia mangidina ny joa ary ny fitiavana kosa no namonjenao ny fanahiko tsy akany amin'ny filavaka fahalevonana fa narinao teo ivoanao ny fahotako rehetra. Alleloia. Fa ny fiainatsita tsy mba mahasotra anao zafady tompoko. Fa ny fiainatsita tsy mba mahasotra anao ny fahafatesana tsy mahaderanao fa izay midina ny andavaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Ny velona dia ny velona ihany mideranao tahaka izao an'io zao tahaka izao zao an'io zao. Ny ray ampalalany zanany ny fahamarinanao Jehovah efa vonina hamonjy aho ka dia hitendry ny lokango ankoatran'ny Jehovah izay amin'ny andro rehetra iainanay. Halleloia. Amen. Nanaovana malala. Izany teny izany a dia teny notenen'ny Ezekia rehefa saiky maty izy ravana malala. Efa tena voatonina mihitsy moa ny andro nafatesana efa io andro nafatesana fa saingy namitsoran'Andriamanitra tamin'ny ora farany izy a dia nampiana 520 taona ny andro ny ainany. Dia izany mba zavatra nyteneniny hoe ino izy a efa tonga fiadanana rehefa orina nangidy dia nangidy. Alleloia. Ary zao zavatra nyteneniny hoe ny velona dia ny velona ihany nideranao tahaka an'izao zao an'io zao. Alleloia. Ary zao koa nyteneniny hoe Jehovah ozy izy a efa vonina hamonjy aho ka dia hitendry ny lokango ankoatran'ny Jehovah zay amin'ny andro rehetra iainanay. Zany hoe tonga zany a dia efa nifaritan'ny andro rehetra iainany hiterany an'Andriamanitra. Tamin'io izy a tonga dia zao ozy Jehovah hoe tsy ho faty ianao fa ho velona fa mbola teo ny vay. Fa taoriny an'io vao nisitrana ny vay efa nahazo teny fotsiny aloha izy hoe tsy maty ianao. Halleloia. Naran'i Jesosy ninona ratra mitady hafaty ianao. Mety efa tena ohatran'ny vay an'i Ezekia mihitsy ny azo anao. Ohatran'ny ratra ao amin'ny Ezekia efa mitady hitondra fahafatesana. Dia zao nitsodranoko amin'io tsy ho faty ianao fa ho velona. Ary zao a tsy vitan'izany a fa ho sitrana ny marary ianao. Dia amboary sady ny programa fa hitendry lokanga ny Jehovah ao an-tranon'ny Jehovah ianao. Zany hoe tsika eto zao tonga eto reto hoe manino ny tsika eto mitendry lokanga ao an-tranon'ny Jehovah. Sika eto ny tranon'ny Jehovah eto miterina zay etsonareo anareo zao nitahiko anareo a dia eto tsika. Alleloia. Mitendry lokanga mijoro vavolombelona aveo zany hoe dia mitendry lokanga ny fijorona vavolombelona ny tory teny velona reny dia fitendrena lokanga. Dia zao tenenina ray ambony faninany hopitaly no amin'izao fotoana zao. Jesosy a za hitendry lokanga eo akanjanao a fa sitrano a. Halleloia. Dia za mitenenao koa androany Jehovah efa vonina hamonjy anao e. Halleloia. Ary le fahoriana mangidy dia mangidy teo a ho soloan'ny fiadanana amin'izay a. Raha mino an'izany ianao dia ataovy amainina dia raiso zany a fa ho atsimbadik'Andriamanitra io fiainanao io. Amen. Raiso ny tsodrano a zokitody France Sandela Koety emy manambotso France itody Noeline France kekirandrena Solo Madagascar Angelina Diamant Chine Erikaraky France Asina Postol Madagascar Jesosy Pandresy Madagascar Niana Mainso Italie Lovlitina France Erikaraky France Yama Koety Marie Hortensine Koety Miliarandre Malala Allemagne Tsozy Jesosy Magazay Allemagne Tsila Moramela France Zasika Patiti France Rantalina Marie Charline Madagascar misy connexion izy. Alleloia. Sotran'i Jesosy. Marina Terrain Canada ay tsy nahazondreo ny connexion ny Charline maherezy anao fa kasihan'i Jesosy ny connexion anao dia mandeha io. Mampionina France
razana Monique à Dubaï, Normal Lassien, Madagascar, jusqu'à Patici, France, razana Monique à Dubaï, à Saint-Apostol, Madagascar, et tout de la Norina, France, Alléluia, Lovitina, France, Jesus Pandresia, Amen, tout Amen, Mitch, Normal Lassien, Madagascar, Patinecto, Janine, Dadin Junior, France, Sondolange Sosi, Koweïti, Bersava Koweïti, Angina Rodriguez, Arabie Saoudite, Magnatena, Canada, Tilibertolo, France, Alessandro Sylvie, Koweïti, Kada Kamalala, France, Papilan Menzanahari, Koweïti, Artisanat de Madagascar, France, Alléluia. Allora, mihitsy nitsoke normal lasena, halleluia. Misaotra indrindra ho tanteraka aminay koa anie zany amen. Halleluia. Toy Jesosy manakizay amen. Aimé manampy tsoa amen. France. Sommet France. Angèle Pagès. France ihany koa tahiny tompontsika rehetrarehetra. Inona no fahasavan'Andriamanitra ny raisinao androany? Inona ny azonao mba-mezam-boninahitra n'Andriamanitra androany? Ny azy zavatra anankiroa ny azoko lazaina eto androany. Voalohany ny zavatra zay. Zay moa zany le mivarotra mandefa lance foana zay mivarotra tomobile ohatra. De zay koa za koa misy fotoana mivarotra accessoire tomobile. Misy accessoire tomobile reny indray amidiko. De nisy tana zay namidiko efa ngambe fo hery-taona tsy sady kory ary ay moa za mivarotra an'izy io. Miperaka de tsisy ny raha atao mihitsy le izy de nisy nandeha message amizay ako manomboka maly. Anao ve sady mikoropaka aby mihitsy izy tena mitady an'io mafy mihitsy. Anao ve izy de lavo aterina poste-tarapitso. Zany hoe le zavatra efa atao efa ho hery-taona ho zay ny mivarotra mbola nisy entana namidiko ohatr'izany hoe hery-taona lasaka tsy lafo fa tonga de zay tonga ny fotoana de lafo soma tsara androany le izy. Alleluia. Tsara ny tompo zay ny ray. Fa miaraka zany isy zavatra zay tokony asa nataoko zany toampiasana atao. De izy io tokony ela be vao vita. Fa nefany misy fitaovana anankiray zay tokony fanaovana an'izy io vetivety kely. Fa saingy efa ela be tsy mandeha tsoa, efa tsy nandeha fa ela io fitaovana io. De zao zany mba vetsivetsy sady mijery le fitaovana ty pianangao de mipetraka fotsiny eto ty fitaovana ty fa raha io zao mandeha anovako an'ity asako ty vetivety kely io de vita. De jereko le fitaovana de somary nikitikitihako mikarakara kely teo. Velona nandeha le fitaovana. Halleluia. Gaga tao talàna vetivety kely de vitako le asa tam'ilay fitaovana zay efa ela tsy nihetsika. Ohatrany tsy tokony handeha. Fa za tsy mba afaka an'le fitaovana kory ihany fa mba vetsivetsiko zany ndre raha mba nandeha zao ty Jesosy vetivety de vita ny asan'ity mpanomponao ty. Veloma le fitaovana to tena nandeha. Mandeha tsara tena. Nefa ny antony ametrahana an'izy io tsy nandeha tsony tam'izany fotoana. Tena zany. Manangana ny maty marina ianao Jesosy ary ny taolamaina ataonao lasa velona indray de velona de vita vetivety ny asa. Sika sahirana zany tam'le izy fa no le zavatra velona ho azy tena 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 mahafinaritra. Za ohatsy tsy mivavaka hoan'le izy kory fa tena hoe mba vetsivetsy zany ty vianangao de mipetraka fotsiny ty zao raha mba nandeha zaka ny ahoana ny avitako an'ity asa ty vetivety. Inkitihana le izy to de velona tsara to. Gaga ho an'ny olona. Gaga tena gaga fangainy nandeha de nandeha ako. Halleluia. Tsara ny tompo zay ny any azoko ambara inona ny azonao lazaina. Za mitenao mifinaritra nge Andriamanitra hitsoro vavombelona nge ianao. Hitanao za hitanao za manitsy na vavombelona isanandro zany ary ferako zany toko anankiroa na telo foana na ray. Fa raha hoe ho tantaraiko daholo tonga ny tompon'le izy akazy mahafinaritra marina mihitsy zany. Tsotra zokilina marina mihitsy nefa tonga ny tompony akazy am'izay. Za tsy possible mihitsy tsy hanan-javatra itsona vavombelona zany satria nahoana? Satria atao poky mihitsy le izy.
atapoky mihitsy za zany mandritra ny tontolo andro de mieritreritra hoe inona amin'ity androany ty ndray re zany le tsyroavolombelona rarivy de hitan'andriamanitra zany de zany hoe ao fa ataoko misafidy mihitsy ianao raha atao halleloia ka ianareo tsy mbola tsy mety mijoro-vavolombelona reo tsy mampisokatra fiainany reny fa ny tena tahiny tompo de manao ohatra na joro-vavolombelona mame voninahitra n'andriamanitra izy ny teny fa zay mame voninahitra de ho tafiko voninahitra halleloia anjaranao ndray ary zao ndo eno iritsika de no mba ataotsika hoe tetela elele izy ty tsy natao tanaty commencement no mba atao izy androany ho voninahitra andriamanitra de tena eno anetranao enao hoe jesosy za mba mila ny fanatrehanao de miara-miritsika androany ilaiko ny fanatrehanao jesosy halleloia de afaka manoratra ianao anata zay afaka manoratra témoignage anao de vakiko eto meno filata daholo Now
Alleluia. Tsara loatra zany izy zany. Tsara ny tompo mahafinaritra be. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay efa nanoratra ato. Zany tenareo misy fotoana efa misy manao olona reny manao live. Dia zay misy olona reny za koa commentaire na manao publication zay za nanao commentaire voalohany maka sitraka am'le olona izy am'zay. Za koa mitena anareo rehefa fijona vavolombelona ohatry zao ataovy izay tonga anao enao mihitsy voalohany manoratra ohatra ny zoky mihaja androany zao. Alleluia. Dia zoky mihaja zany zao anisan'ny olona ho tahian'Andriamanitra voalohany lay, anisan'ny olona hita voninahitra Andriamanitra voalohany lay am'ireto olona mpijery satria tena tonga dia tsy nisalasala, tonga dia haingana be mihitsy tonga dia tonga ny fijona vavolombelona. Ataovy izay tonga ny fijona vavolombelona alo. Hitanareo efa ohatra zao to dia vonoiny amin'ny voasorata ataovy brouillon ihany le izy dia mametraka fotsiny ao sisa. Alleluia. Fatariko be anao raha eo anao vao hitantarany ihany dia adininao le izy sady diso tsipeliny. Vonoiny ohatra ny anao fanatitra tamin'ny fanatitra Abraham iny fanatitra mbato anao e. Alleluia. Témoigne azy ny nataon'Andriamanitra ihany no anajanao azy. Amen. Anao zoky mihaja dia raika Jesosy nanampy sy nanome tolotsaina tamin'ny fandaminana zay nataoko tato an-trano dia vita soamatsara misaotra Jesosy nanome anay sakafo sasa sady niaro anay ihany tamin'ny ratsy rehetra. Tsara ny tompo. Alleluia. Misaotra zoky mihaja. Hoy izy raha nampafaby iray. Alleluia. Dia raika Jesosy mafinaritra be tontolo androko androany nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana nomeny zaza tsy nary loza navavalatsy tany amin'ny ankonana. Dia ilay koa Jesosy fa voalay soamatsara karamako androany sady feno tsara ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Arabaina tsara be mihitsy zany. Alleluia. Misaotra ny zoky Fabiola. Hoy zoky Berta. Misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo androny lam salama tsara ny menakavy nandray izay sahaza. Alleluia. Amen. Misaotra zoky Berta. Hoy zoky Marina Tiana. Misaotra n'Andriamanitra rehefa nandeha nanao bénévolat androany dia nisy bibikely nanaikitra tsy fantatro le izy dia narary be. Zaho mandalo ala ka tsy nitondra anti-moustique. Nasiako rano le izy sady nivavaka fa nisinda ihany le marary dia raiko tsy Andriamanitra fa tonga ilay tany ampiasana ao nanandringa azy. Alleluia. Dia arabaina zany ianao. Misaotra ny zoky Marina Tiana. Hoy izy zandry tojo, zoky tojo. Ny tontolo androko anazy izy dia isaora fa Jesosy fa nisy asa tokony nataon'ilay mpiara-miasa aminay dia tsy hainy le izy. Dia zany no mba niangaviny hanazava azy tany an'le asa amin'ny fanaovana azy fa nanao izy dia tsy hanety dia kivy izy ndry fahaly be ny foky satria zany zany mpiara-miasa zany dia infirmière mitovy amiko ihany sady allemand izy no efa ela be no infirmière sady nefa za vao aingana no tafavoaka infirmier sady gasy kely fa za indray no nahay an'le asa no izy dia voakasika ny foky sady nidirako an'Andriamanitra ny fanehoany ny voninahiny tamiko. Alleluia. Dia raiko koa Jesosy ihany niaro sinomba ary nanome sakafoko zaza ao any menakavy kely. Alleluia. Tsara be zany dia arabaina ianao zoky tojo. Mafinaritra be zany afahan'Andriamanitra atsika sadraka sy mesaka sy Abednego sy Daniel ny Babilôna. Alleluia. Afolo eny amin'ny tompo tany. Alleluia. Tsara ny tompo. Hoy izy zoky ihany hoe alleluia voninahitra man'Andriamanitra rery ihany fa nomeny tombonandro fahasalamana feno fiarovana ny tontolo andro trandro zao fotoana izao indray hatramin'ny ankonana ary faly fa nahazo puce dia nisy internet foana ary hoy izy le olona hoe rehefa lany dia izy ihany manisy crédit azy fa izay foky nomeko voninahitro n'Andriamanitra rery. Alleluia. Tsara za fahitako sady fitahina zany. Alleluia. Misaotra ny zoky ihany. Hoy izy zoky Lina artisiany de Madagasikara. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe rahafinaritra tontolo andronay menakavy kely miaro amin'ny loza sy ny ofo rehetra faly fanavita izay tokony ho natao. Misaotra azy koa fa misy connexion ahafahana manaraka izao vavaka fimenana izao misy fotoana tsy mahazo. Alleluia. Dia raina Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Tahiny tompo zoky Lina. Zoky normal laseno isaora koa Jesosy tamin'ny tombonandro mpavelomana nomeny anio ny fahasalamana azy ny hery sy ny tanjaka ny anina saza ho anay ary mbola afaka manaraka fitaombavaka fiambenana amin'izao ihany koa. Tsara Jesosy. Alleluia. Tsara ny tompo. Misaotra betsaka na tsara nao mihitsy azoky normal laseno fa
ohatra sika tratratratra ny gripa kely dia nihina tamin'ilay tantelinao iny ampitondray zoky ny romanasiany tantely pura fa mila tantely pura be mihitsy nareo any Madagasikara dia resao zoky malala n'olo zeny fa tsara mihitsy ny tanteliny aleloia na sikrafo tsara kely ilay tantely dia zao hitanareo tahin'ny tompo zao aleloia. Hoy ny Charline raha antalin'ny Charline dia raiko sy isan'andro Jesosy malala tamin'ny fanasany nataony tamiko sy nanomezany ireo sakafo sahaza ao anay sy narovana anay andro aman'alina tamin'ny loza sy ny rofo rehetra ary ny afahako manarika zao avaka fiambenana zao indray aleloia amen. Misaotra ny Charline isika ao izy zoky Janine misaotra n'Andriamanitra fa nahazo hery fahasalamana sy sakafo sahaza anay ary tanteraka ny zavatra rehetra natao tenaina Jesosy tsara ny tompo aleloia. Misaotra zoky Janine ao izy ranam-pavangelina aleloia dia nay Jesosy fa nahatrahatra fandarona anio misaotra ny tompo salama tsara tena mpandehanana voyage teny tsara ny tompo misaotra ny zoky ny Angelina Diamansika ao izy zoky toto vinavitra Andriamanitra reny ihany fa salama tsara daholo izay menakavy no tonga soa eto indray amen tonga soa. Hoy zoky amy manambitsy hoe misaotra n'Andriamanitra fa mbola ny tantana ny tontolo andronay androany ka tonga soa eto indray misaotra ray eo misaotra ray masino aleloia amen tsara Jesosy. Ao izy zoky Erika diraiko aleloia diraiko Jesosy mandamina tontolo andro androany fa tena nafinaritra sady narovany tamin'ny ratsy rehetra amen misaotra ny zoky Erika. Ao izy zoky Someva dia Jesosy manara fa vita somatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany sy nareva vao ratsy hampalehina hatrany ny azo tokantrano narovany Jesosy tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra izay menakavy tsara anao Jesosy malala tompony sabata aleloia amen tsara Jesosy aleloia. Ao izy zoky Lovely misy zoky Lovely dia raiko Jesosy fa nilamina tontolo andro androany tontolo andro alina tany ampiasana velonaina somatsara mbola lotahin'Andriamanitra tsy tratry ny loza tonga somatsara ato an-trano afaka manaraka fandarana misaotra zoky Lovely. Ao izy zoky aza rasika ampatitsy misaotra Jehova ny amin'ny tontolo andro androany no ianao niarona amin'ny fahasalamana afaka natatosa ny asa androany misaotra tonga soa eto koa zay andray ny teninao amen tsara Jesosy aleloia. Misaotra betsaka ny zoky aja aleloia. Misaotra zoky malala zoky noro malala seheno tahiny tompontsika rehetra tonga ary fotoana hitravatray amin'ny tenin'Andriamanitra isika aleloia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay hoentiny ranarahantsika Jonathan aleloia. Izy moa no chef de groupe tamin'ny groupe 1 dia nampariasika ny mihitsy ato hoe tena misaotra fa tena mety aminao le sefo aleloia ilay mpitarika. Misaotra zoky raha Jonathan fa dia fandroanao ny torotena amin'ny terinandro ty maly raha Jonathan koa aleloia dahoary menofinaritra tsika dia rehefa vita ny torotena dia veneto mitondra any famelabelarana raha Jonathan anao avy hatrany ny fitenenana azy. Tainy Jesosy pasteur dia mankasitraka pasteur name fitenenana manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy zay tonga eto amin'izao fa afaka fiambena zao androany faharobe indray androany afaka izara ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ary raisiko fahasoavana lehibe ho ana foana afaka mitory ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia androany miresaka mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny baibolitsika dia reto mpanompon'Andriamanitra ho zaraiko aminao reto dia mpanompon'Andriamanitra tena hoe makasika na ny toe-pon'ny zareo ary tena hoe nangatako amin'Andriamanitra foana rehefa mamaky ilay ten'Andriamanitra hoe mba hanana toe-po tahaka an'izany Jehova Jesosy mety sarotra mety tsy ho vitako fa mangataka amin'Andriamanitra foana rehefa mijery ny tantaran'izy tena mirahalahy na mamaky ny ten'Andriamanitra dia tiako nanana toe-po tahaka an'izy ireo. Dia mety manontany hoe ianao hoe inona zany toe-pon'izy ireo zany iza ny olona zany iza ny mpanompon'Andriamanitra zany dia ilay mpanompon'Andriamanitra dia Sadraka, Mesaka, Abednego. Dia ny toe-pon'izy telo mirahalahy ireo
reo mpanompo reo dia tena hoe mpanompo tena nijoro hatramin'ny farany a. Ninina fanenjehana, ninina sedra ny lalovana izy ireo teo amin'ny fiainany a, ninina mety hoe fanenjehana ny ainan'izy ireo a, dia zareo nitoky tamin'Andriamanitra foana. Tsy niova, tsy nanana fanahinana ny kely arany, fa tena hoe nanana ny toe-po a, tena hoe tian'Andriamanitra. Olona tena nanana toe-po a, tena hoe nijoro hatramin'ny farany, nijoro tamin'ny famarinana, ary nyrehare tamin'ny Andriamanitra izay nivavahany. Dia tena hoe mamaky an'ity tantara ty a, mijery an'ny filma zareo a, dia sady mienatra mangataka amin'Andriamanitra hoe ndre mba ho vitako ve zany Jesosy a, mba hanana toe-po tahaka an'izany ve zany Jesosy a. Fa androany tsika matoto tonga amintsika misenao zao tian'Andriamanitra androany zao a, dia tian'Andriamanitra daholo tsika rehetra hanana toe-po tahaka an'reto, tahaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho resantsika dia Sadraka, Mesaka, Abednego. Ndao ny raisiny baibolinao hoe amakiantsika an'izany ten'Andriamanitra, efa fahentsika foana, efa hentsika fantatritsika loatra izany tantara zany, fa misy antony matoa averin'Andriamanitra indray zany teny zany androany. Ao amin'ny Daniel toko 13 a, dia ny 9:40 a ka hatramin'ny 20:20. Daniel toko 13 a, ny 9:40 ka hatramin'ny 20:20. Rehefa hitantsika ny teny dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza, aoko fantatra ao ry mpanjako, fa ny Andriamanitra ao dia tsy tomponay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy ivavahanay. Amen. Raha verina fitinina kely ty tantara ty dia fantatritsika loatra fa Nebokadnezara dia lehilahy ngeza be ary mpanjaka ngeza be tamin'izany fotoana izany. Dia nanao sary olona volamena izy a, dia io sary olona volamena io zany atao iankofana, atao solon'Andriamanitra, dia andohalika eo daholo ny firenena rehetra, hivavaka amin'io sary olona volamena io daholo ny firenena rehetra. Dia izay olona tsy miankohaka eo amin'io sary olona volamena io a, dia ny sazy ho aziny a, tsy hoe alefa ny amponja, tsy hoe tsy mahasakafo mandritry ny herinandro a, tsy hoe tsy haiko, tsy hoe tsy mahazo mandeha raha nisy ny tomobila tamin'izany dia tsy mahazo mandeha tomobila intsony fa mandeha tongotra, tsy haiko, mety tsy mahazo jiro fa tsy izany ny sazy tamin'izany, fa ny sazy ho azon'ny olona izay tsy miankohaka amin'io sary olona volamena io a, dia fahafatesana ho vonoina ny olona izay tsy miankohaka amin'io sary olona volamena io, ho atsipy ao anaty lafaoro misy afo mirehatra sady mamainy ho afo, andefasana ny olona izay tsy miankohaka eo anatran'io sary olona volamena io. Fa zao nisy mpanompon'Andriamanitra teto a, tsy isy ny rarahiny an'izany zavatra fanenjehana zany, na inona na tsy mihinan-kanina, na tsy omena sakafo, na tsy omena inona, na ho vonoina ho faty a, dia ny anazy mifantany a, ny endry zareo mifantany a, fa ny Andriamaniny a mijanona ho Andriamaniny foana. Andriamanitra ny andohany a, Andriamanitra hiafarany koa. Alleloia. Zany ny toe-pon'ny Sadraka, Mesaka, Abednego. Hozy izy ilay ten'Andriamanitra leo amin'ilay Daniel toko 13 40. Hozy izy ilay teny hoe: dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Teto ny mpanjaka zany dia niteny hoe: vonoina ny ianareo hoe sorona amin'ny asanareo any ianareo, satria i Sadraka, Mesaka, Abednego tamin'izany fotoana izany nanana ny toerana na izy azy gouverneur ary zareo tamin'izany fotoana izany, nanana asa tsara. Fa zao a, ozy ny mpanjaka hoe vonoina zany nareo raha tsy ankohaka eo, fa ozy izy mitelo mirahalahy, tsisy tokony hamaliana an'izany koa ry mpanjaka. Ndikan'izany tsisy ohatrany hoe tsisy rarahina izany, tsisy resaka fanaovana akory zary mpanjaka, fa mifantatray dia zao a, izay tsy ankohaka eo zany.
zao ry havana mahalala ahoana ny toe-pontsika am'izao andro farany zao ahoana ny toe-pontsika sy ianao reto manompo an'Andriamanitra mba manana toe-po tahaka an'izy telo mirahalahy reto ve tsika hoe mety misy ny fanenjehana mety misy ny zavatra iseho amin'ny fiainantsika mety mandalo zavatra tsika indraindray dia manahoana ny toe-pontsika mba olona mijoro tahaka an'izao ve tsika dao ry havana mahalala tena angataka amin'Andriamanitra mba hanana toe-po tahaka an'izany raisiko ohatra fotsiny hoe tsika indraindray tena mora mivadika tena hoe mora miozongozony tsika mora miovaovy tsika ohatra fotsiny hoe raisiko ohatrany hoe ozy ny fianakaviana zao hoe ianao hosorinao anatin'ny fianakaviana ianao tsy andovy ianao raha tsy mamadika ohatra dia tena hoe ampiororona zany ianao hoe ianao aloha raha mbola mijonro amin'ny fivavahanao ianao ka tsy mahatonga mamadika dia tsisy anjara lovanao fa miala ianao amin'ny fivavahanao io dia ho azonao daholo indray ny arena andova tany ianao andova trano ianao fa andao ohatra zany zafady raha mety misy mandratra ny olona fa ohatra zany resaka zany dia eo ianao dia miozongozony ianao dia ozy ianao andao indray aloha hoe Andriamanitra ve tsy hamindra fo Andriamanitra ve tsy hamelahelika dia any dia antsika tsy fantatritsika izay atongavan'Andriamanitra na ohatra ny tsy haiko ohatra fotsiny zany ohatra ny raisika eto miaraka amin'ny namanao any ianao ohatra ny ampiasana na ny ampianarana miteny namanao andao hisotro toaka tsy lehilahy ianao raha tsy misotro toaka tsy lehilahy ianao raha tsy mampirafy miaraka amin'ny vehivavy anankiroa na miaraka amin'ny vehivavy anankitelo tsy haiko dia avy eo ianao any ianao fisarihan'ny namanao any ianao andao tsy namana etsony ianao raha mbola hivavavavaka eo foana satria tsy falitsony namanao satria ianao lasa mety hoe mimasina mety hoe tsy manao fanaon'izy ireo tsony dia atao ohatra ianao hoe sorina ho namana dia lasa ianao manaraka amin'ny fanaon'izy ireo ry havana mahalala andao tsika sy ianao androany mety mbola misy tamintsika mety mbola misy amintsika mety za miteny zao mety tsy haiko manana mbola toe-po mbola miozongozona mbola misy tahotra ao anatintsika mety mbola filanjavatra nanompontsika an'Andriamanitra mety voninahitra ny arantsika amin'Andriamanitra fa tsy tena fitiavana tahaka ny an'izy telo mirahalahy reto ndao androany tena hoe anana toe-po tahaka an'izy telo mirahalahy hoe ninona na ho atsipy ao anatin'ny afo ary ny nofonay reto tsy mampanino zany fantatray fa ny Andriamanitra ivavahanay dia mamonjy anay ary na tsy izany koa arany dia tsy maninona fa tsy andohalika eo anatrany sary olona volamena zahay fa ny anay ny Andriamanitra ihany ivavahanay hatramin'ny farany ry havana androany ninona mety hoe fisedrana mety lalovantsika ninona mety hoe zavatra manoloana anao androany dia andao tsy hivadika amin'Andriamanitra ry havana mahalala andao tsika teny tahaka ny tenin'izy telo mirahalahy hoe fantatray fa ny Andriamanitra ivavahanay dia mamonjy anay na tsy araka aminareo tsony arany ary namako na tsy araka aminatsony ary nareo ry fianakaviako mety ho sarotra zany mety tsy mora zany fa zao ny fantatro ny Andriamanitra ivavahako dia mahavoafonjy anay mihoatra mety vitanareo vitan'io Andriamanitra ivavahako mihoatra noho ny eritreretinareo no eritreretin'io Andriamanitra ivavahako fa zao za nompo anazy na mety tsy izany koa ary ny fahitanareo azy tsy manina mety ho vonoina mihitsy arany fa zao za ho any aminazy ny afaran'ity tantara ty ry havana mahalala dia zao nisy eo voninahitr'Andriamanitra na tsy tao anatin'ny lafory izy telo mirahalahy fa nivoaka mpandresy gaga ny firenena ray manontolo hoe velona tokoa ny Andriamanitra izy telo mirahalahy reto fa ny lafory mamay tsy navita nandoro azy ny lafory mirehatra afo nijerena fotsiny na ny volo ary tsisy may na ny lamba ary tsisy may tsisy ninona tsisy fofona afo kory izy telo mirahalahy mivoaka tao
fa nanana teo-po kosa nefa n'izy ireo hoe zay anompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Androany tsika sianao a ndao tena hoe anana teo-po tahaka an'izany. Mety mbola tsy vitantsika zany, mety tsy navita an'izany tsika fa andao angatahana, andao hiezaka isan'andro isan'andro hoe za Jesosy a mba tianana teo-po tahaka an'izany, mba hitsoro ohatran'izany koa Jesosy mararo. Dia tena hoe mba ho tsika sianao reto, ianao zao fandarana zao ho tena mpanompon'Andriamanitra, tsy filan-javatra no iarahantsika amin'i Jesosy hoe zao ka rehefa tonga ny fanenjehana, rehefa tonga ny fampiororona dia hisaraka amin'Andriamanitra isika. Satria raha filan-javatra ny iarahantsika amin'Andriamanitra tsy havita hijoro ohatran'izao tsika, fa ny antsika tena hoe fitiavana mandrakizay. Dia tsy teny fotsiny tsika rehefa le mirereny hoe anompo anao hatramin'ny farany an Jesosy a, fa tena hoe iainantsika ane izany zavatra izany. Dia mino a fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany a no vonjena. Dia tsika zay tonga eto amin'iny zany mety sedra fa ny enjehana, fa tsika anie mba samy haharitra hatramin'ny farany daholo a, dia mba ho voafonjy daholo tsika rehetrarehetra. Dia izay ny ten'Andriamanitra nizaraina teto androany, misaotra antsika rehetrarehetra ny hanao hatramin'ny farany dia tahian Jesosy daholo ary tsika. Amen. Halleluia. Mankasitraka rahalahy Jonathan, mankasitraka fa tena mamy be mihitsiny a ny tenin'Andriamanitra. Jesosy amaly fitianao a, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany, dia maheleza foana amin'ny asany tompo. Tena anisan'ny tantara tena mahafinaritra ity tantaran'izy telo mirahalahy. Mahakasika foana moa zany a, misy témoignage kely aloha teo fa adiniko a, mahavalina ny tsy nahavakiko an'ity témoignage ny rahalahy Tiliberto zany fa mahafinaritra be koa le izy. Saotra ny soka de plus tsy hitako tany, c'est bizarre, j'ai pas trouvé ton commentaire Thierry, donc désolé, je vais lire. Journée tranquille et agréable au travail. J'ai demandé un congé de dernière minute aujourd'hui pour après-demain, alors que je reviens de 3 semaines et demie de vacances. De plus, mon chef d'équipe est déjà prévu, lui aussi en congé jeudi. Beaucoup d'absence en ce moment, mais grâce à Dieu, mon congé a été tout de même accepté. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi. Mais alléluia, amen, merci beaucoup. Alléluia. Ça la peut ça, non? Alléluia. Bon, lisna l'autre vedete va chi kan cosa dia? Ça va être même ma kina ni témoignage na rore. Alléluia. Alléluia. Zay, sotra raha Jonathan, mahafinaritra be foana ny fijoroana ny tantaran'izy telo efatra amin'ny rahalahy, Sadraka, Mesaka, Abednego ary Daniel. Izay ny anaran'izy ireo moa zany ny tena anaran'izy ireo dia Hanania, izy teo. Hanania, Misaela ary Azaria, dia Daniel. Alléluia. Aveo moa novaindrareo tao ny anaran'izy ireo fa novaindrareo anarana Babyloniana, dia Belsazara, dia Beltesazara, dia Beltesazara nataony anarany Daniel, dia Sadraka nataony Hanania, dia Mesaka nataony Misaela, dia Abednego ny anarany amin'ny Azaria. Nisy fotoana tsika tanaty toteny nanazavana momba androanareo fa verenantsika tsony fa zavatra fananiva ataontsika androany. Mahafinaritra foana le fijoroany izy telo efatra amin'ny rahalahy io satria hafa foana zany hoe mijoro any an-tanin'olona. Mijoro amin'ny zavatra tsy afahanao mijoro satria any an-tanin'olona ingenanao ry havana. Raha zany ianao zany aty andafy dia mba vahiny ianao aty dia nefa misy zavatra hijoroanao ny ianao ihany hijoroanao. Tsy mora zany. Fa tena miaika ary tena misapoan'izy telo amin'ny rahalahy tokoa. Zao ny tantara nanao sary olona volamena i Nebukadnezara, dia ny olona rehetra sina mikohaka amin'ny sary olona volamena io, mikohaka sy mivavaka amin'io. Raha zany dia
ohatry ny alevombelona satria de dorana velona ny any babiloniana mantsy incinérena ny endry zareo dorana ny faty rehefa maty ny olona fa tsy alevina incinérena fahasankarana reny zany ka ty le laforme rehetra avy ty tsy laforme fanaovana mofo fa tena fandorana faty dia nanao le sary olona volamena ary zareo i Nabukadnezara de tsy maintsy mikohaka eo ny olona izy telo mirahalahy de akaiky ny fony Nabukadnezara nahita fity teo ny maso Nabukadnezara fa izao na dia nahita fity teo maso Nabukadnezara izy tsy nety nanaraka ny Andriamanitra zany natao olona fidèle le Nabukadnezara mampahita fity azy ary misy tombotsoa omeny Nabukadnezara ny izy telo mirahalahy izy efatra mirahalahy ao amin'ny fanjakana Babilôna tena azazany nampiantana fa zao tsy nahafafa ny didin'Andriamanitra teo amin'izy telo mirahalahy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany aleloia tsy tian'Andriamanitra sika mikohaka amin'ny samby zany tsy tian'Andriamanitra sika manompo Andriamanitra hafa zany rehefa namara ary fantatry izy telo mirahalahy zany ka na iny kidona na iny kiatra izy tsy mikohaka afa-tsy amin'Andriamanitra dia natrona am'izay zareo nisy nandaza izy telo lahy izy tsy mikohaka de na de nitafity tamin'ny mpanjaka izy de ny mpanjaka ny tanany teny nomeny hoe zay tsy manao an'io zay tsy mikohaka sy mivavaka koa de ho vonoina fa mbola nialana nenina izy nialanenina taminy ny mpanjaka mbola nialanenina nanampitamby andry zareo efa maninona reo tsy mikohaka raha adininareo le izy de tsy maninona tsy problème zany fa am'izao sisy zao mikofa am'izay zany ohatry ny teteny zany mpanjaka hoe nareo ny avantage nareo tsy very atao tiako foana nareo karakaraiko nareo fa mba mikofa kely fotsiny nampitahorana mihitsy tena alefa anaty fanimy rehetra anaty lafa misy afo mirehitra nareo izy fa gany Andriamanitra ao avonjy anao zany fanontaniany zany tena tsy zakan'izy telo lahy zany satria manambany Andriamanitra aleloia dia ozy izy telo lahy ny 24 tena maritra raka sy pesakatra Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe Nabukadnezara tsy misy antony tokony hamarina anay akory hamarina ianao akory amin'izany zavatra zany satria zao mahatonga anazy miteny an'izany tsisy fifanarahana tsisy soritsoritra fifanarahana mihitsy zavatra tsy azo eritreretiny zany zany hoe kohaka amin'ny sary vongana zavatra tsy azo eritreretiny zany zany tsy misy zavatra ingana na ohatra misy zavatra mitranga de zao tsika aloha de niana hoe alaina ambony alaina ambany fa zany zavatra tsy misy alaina ambony tsy misy alaina ambany fa tonga de negatif ary havana malala tsy mikohaka aleloia ampy zay amen sotrano kely zay ty azafady aleloia tsy misy azo tsy misy nina valina ianao akory am'izany tsisy tokony hamalina misy zany zavatra tsy tokony valina misy zavatra tian'olona hifanarahana tian'olona asina marimaritra iraisana tsika tsy manisy marimaritra iraisana zany tsy takory tsy hitanay ozy izy tsisy antony tokony hamalina ianao am'izany aleloia zany hoe tsy aza midikiditra aty fa tsy aty zany ohatra zany zany zao tsika zany teny hoe moa tsy mitanina sabata tsony nareo fa mba ataovy inona ny avalintsika zany tsisy zavatra tsisy antony tokony hamalina ianao akory am'izany zany tsika reto izy iteny ndray hoe andala mihinana kisoa fa tsy maninona zany fa madio ofizy le efa diovin' Jesosy ny kisoa je mamindrafo ho aminy tsika zany zao nitenena zany de zao niteny antsika tsy misy antony tokony hamalina ianao am'izany koa aleloia tezitra am'izay mpanjaka ary napiny indro ny Andriamanitra zay tompony hoe de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka enjana angera fa zany tonga de ho maso defi zany hoe defi
nantanonao hoe azo ny Andriamanitra azo ny Andriamanitra ataony mamonjy an'ilay fa zao nampiny ihany koa. Halleloia. Andify vambifolo na dia tsy zany aza oko fantatrao ny mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahany. Zany hoe zao mitovy amin'izany ihany ny tenin'izao hoe na dia hamono azy izy dia mbola tia azy ihany aho. Halleloia. Mariavana. Ny anazy telo mirahalahy zany a tsy izay zavatra ampirehan'ny otsony ny raha iny ary zareo teo mivoninao faty a raha tsy famonjy ny Andriamanitra ozy izy. Ho tena mana hoe zava-dehibe masin'Andriamanitra fahafatesan'ny olona masina. Ny olona mivavaka ohatran'izy telo mirahalahy maty ary tsy olana. Ny tena problème tsika reto na maty ary tsy olana rehefa tena tsapatsika fa vonina isika. Fa hitanao ny tena olona mampalahelo le maty mbola tsisy ninona sorosorota mihitsy fa ho voavonja reny. Reny ny tena mampalahelo. Reny ny tena mampalahelo fa izy telo mirahalahy tsy mampalahelo raha maty. Zay no natonga anazy dia ary na tsy zany ary na dia tsy zany azy a oko fantatrao ny mpanjaka ao fa ny Andriamanitra tsy ho tomponay ary sary olona volamena izay fanatsanganao dia tsy hivavahanay. Ny anisy telo mirahalahy ny fitiavan'Andriamanitra ry havana ngezabe dia zao ny teneniny fa na mbola tsy hamonjy anay koa ary dia zao alohanay maty mitandrina didin'Andriamanitra. Raha fitandremana didin'Andriamanitra mahafaty aleo faty zay. Halleloia. Hoy izy telo mirahalahy satria zao fantany angeny alehany raha mialo izy dia makaiza. Raha mialo izy dia makaiza. Nisy fantatako hoe tantara anankiray nisy pasteur mitondra ny zanany anankiray sy ny namany mba mahafantaka ny fivavahana anankiray dikan'ity tantara kely ity zavatindrindra. Dia niaraka nandeha nitsangatagnana nanao pique-nique pasteur sy ny zanany ary namany zanany. Ty namany zanany ity dia entiny pasteur miaraka amin'izy mianaka rehefa mandeha nitsangatagnana mijaly loatra izazy ity tena tsy mahita ohatrany zany ohatrany tsy raha indray aman-dreny mihitsy mipetra-dreny reo dia indray aman-dreny samy lasa dia tena indray aman-dreny misotro toka tena maditra be sy ny sisa dia isaky mba malalaka io zazy io zany namany zany dia entiny foana miaraka aminazy mba toritoriny teny sy ny sisa. Andray andro nandeha nitsangatsangana zareo dia nilalao rano teo izy roa lahy dia pasteur ety amorony manomana toriteny sy ny sisa. Tampotampoka eo samy miandro fonjeo izy fa aika fotaka mandrevo le rano tena mampiletika. Samy miarany kekiky izy roa vonjy ho faty zay nomboka miletika. Zay amin'ny pasteur teo aminazy tsisy afa-stady anankiray. Le zaza ray ry amin'ny akavanana, le zaza ray ry amin'ny akavia. Ny zanany ry amin'ny akavia, le zanany namany zanany ry amin'ny akavanana. Tsy maintsy misafidy izy, miletika izy amin'ireo no vonjeko. Sady nahodinkodiny tady. Dia sady nitodika tany amin'ny zanany izy dia le mandra-piona anaka. Mialatsiny fa veloma mandra-piona. Matsipony tany amin'ilay zanak'ilay tany amin'ilay namany zanany ny tady ry havana malala. Maty ny zanany. Fa voavonjy ilay namany zanany. Fa maninona no nivonjena? Le namany zanany no nivonjena. Zao ry havana malala. Pasteur mahafantatra. Halleluia. Nizary nampianarana ny zanany. Fantany zavatra itsoronin'ny zanany ary fantany fa raha miala eto io dia fantany lalina lehany. Ary nataony veloma mandra-pioana satria izy koa hitazona hiezaka koa izy tonga. Fa io zaza ray io raha maty teo mbola tsy niova fo, mbola tsy nainova tsy teny ratsy sy fisotrotoka ao tokantranony, mbola mila fotoana iovana. Alao velona. Halleluia. Alao ny mpanota ho velona. Mba hisy fotoana iovany fa tsy sitraka kosa Jehovahandriamanitra ny ampatin'ny ratsy fanahy fa mba iarany amin'ny lalany. Halleluia. Afinaritra sy napray izay tantara zay. Fotoana fotaterina no demandry koa pasteur io. Azo antoka fa mifanaraka an'izy mianaka. Inona fa le zaza ray izay nivonjena, inona fa miova fo ihany koa satria dia verimaina ny ezaka natao raha sanatria tsy izay ny zavatra ny trano. Izy telo mirahalahy dia mieritreritra ho fatitsika tsy maninona fa alao maty zay tsy mitandrina didin'Andriamanitra.
misy tsy nieritreritra mihitsy io avoaka ao sy anina fa zao nizay mitsofoka ao anatin'ny lafaoro rehetra fo voalohany indrindra efa maty daholo ny atsofoka ao fa na velona koa ary miditra ao de maty de efa mivonina no faty izy telo mirara fa ny zava-dehibe aminy mitandrina ny didin'Andriamanitra izy tsy manino izy izy tsy misy tokony amarinay nefa na tsy zahay zany na tsy zany izy na de tsy zany azy de koa fantatrao fa ny Andriamanitra ny Andriamanitra tsy tomponay ary sarila volamena zay fanantsagna de tsy vavahany kategorika izy telo mirara zay tsy mivavaka amin'ny sampy zany zay halleloia zay tsy mikohaka ao alohan'ny sary vongana zany ny anay Jehova ihany na ianaraka hatramin'ny aina ny anay Jehova ihany Jehova nio rapitso de mandraka zay tezitra amin'ny rebokadiny andiny fatena ambin'ny folo andiny fa sivy ambin'ny folo de fe mifatezerina rebokadiny zay ka niova ny tarehany tamin'ny nisy raka sy mesaka azy Abednego de naserina fananao impito mihoatra noho ny famanazy ny lafaoro tena teo zany vao tena niova ny fijery ny Nebokadnezara nisy telo mirara lasa tsy sendrika mirana tsony fa tsy nahoana izy telo mirara zany rehefa mitarihan'Andriamanitra mbola mirana aminao na nitarihan'izao tontolo zao ary tsy tezy tsy faly aminao tsy maninony zany halleloia andiny fatena ambin'ny ka de femfatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehany tamin'ny sandraka sy mesaka Abednego de nasen'ny nafanena impito mihoatra noho ny hafanana azy ny lafaoro ary zay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilana no nasen'ny namaritra sandraka sy mesaka Abednego ka nipy azy tao amin'ny lafaoro nisy afony rehatra aiky amby roapolo zao tsika tena fatra re lehilahy reo nefa mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba mivita finy afako ka de natsipitra anatin'ny lafaoro nisy afo mirehatra izy halleloia natsipy aloha zany io mantsy zay tsika mihatra doi tsoro fa io ve tsy ovatra fa tena natsipiny nefa rany noho ninona noho ny fijoroana de rehefa natsipy izy de talanjona am'izay ny olona rehetra voalohany indrindra ny olona nanipy andreo teo de maty satria tsy zakan'le température an'ilay lafaoro fa ny zanak'Andriamanitra mahazaka température halleloia andiny fefatra ambin'ny folo de talanjona Nebokadnezara mpanjaka nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe mosy telo lahy mifatotra vanona tsipitsika tao anaty afo de namana mpanjaka hoe marina zany mpanjaka ary izy ko indro ao mahita efa-daty sy mifatotra mandehandeha ao anatin'ny afo nefa tsy maninona tsakory tsy maninona tsakory izy ary nijery le faefatra to zanak'ireo Andriamanitra zao ry havana la niditra tao izy telo mirahalahy de efa nisy niandry azy ke tao halleloia ay ao anatin'ny lafaoro mahavaivay mirehatra io efa misy Jesosy miandry azy ry havana malala halleloia zao ny tsara fantatrao androany Jesosy tsy hoe namonjy izy ireo Jesosy tsy hoe nomba azy ireo fa Jesosy tena miaraka tamin'izy ireo niditra tao anatin'ny lafaoro mba hiditra ao anatinao sy olana io ane Jesosy ry havana malala io safotofotony fiainanao sy ny problème misy karazana io tena hiditra tsehatra amin'io ane Jesosy zany no mahafa ny Andriamanitra tsy avany alavitra zany fotsiny miteny patahiko anao fa zao no nataony Jesosy nitao fa hiara hiditra zay ny olana rehefa irahana amin'ny Jesosy zany de milamina ndry zao zavatra nitranga tsy seriny tamin'ny zareo le afo nafaneny mipito halleloia tsara ny tompo amin'anaran'i Jesosy miarahan'Andriamanitra miaraha amin'ny Jesosy foana ianao fa tsy hanakely aminao io afon'ny lafaoro mirehatra impito ao impito mafana eto am'ty zao tontolo zao ty efa mirehatra mafy izy zao de natsipy izy fa tsy maty izy ny tena marina tsy misy ninona mihitsy ny teny aminy ka endrika hoe nandalo tao anaty avy tsy sofinafo tsy nikaiko na anatin'ny volomasony na ny volondohany tena fahagagana zany halleloia fahagagana zany fahagagana natokana ho an'izy zany ho an'ny olona tian'Andriamanitra ny olona manaiko ampiasain'Andriamanitra ny faran'ny tantara moa lavalava mantsy mitovy tena fa ny faran'ny tantara de zao nijoratra amin'ny farany izy telo mirahalahy ary tonga tao teo amin'ny Nebokadnezara zany ary natonga azy sy nanao ninninona nanomboka teo tena tsara karakara am'izay reto olona reto tsy nanaovana toetra tsy zaka tsy nanaovana teny fa zao natahorana izy ireo manomboka teo halleloia atahotra anao any ny fahavalonao manomboka androany halleloia dia
lasa azy rehetra maintsy andeha hanao fombafomba. Alleluia. Hoy tena Andriamanitra rehefa nivoaka tao zareo dia tsy nampaninina ny zareo ny afo andiny 720. Na nisy sikambolon-kaikina tamin'ny lohany, na niova ny lopany, ary tsy nisy fofon'ampakory azy izy tamin'izany. Halleluia. Ry amana. Tsisy na dia fofon'afa sy na dia ny volomaso aza na ny volon-doha tsy nikaikony nefany mamaizany afo zany. Zany ny Andriamanitsika rehefa mitana. Halleluia. Zany ny Andriamanitsika rehefa mitana avana malala. Tsy misy na dia fofon'afo aza izy telo amby rahalahy. Zao ry havana malala mitsoroenao. Nisy fotoana tsika tamin'ny 2020 reny dia nijorotsika ary ralazo an-tana tsy mitaly bato filambava izy raha mitory anao an'iny teny fa tena anisan'ny olona mijoro koa izy tamin'ireny tsika tsy nanao vaksiny reny. Zao ry havana malala miveriny ity fotoana ity ankehitriny. Tian'ilay Losifera izay tandindondiny Nebokadnezara eto sitrany olona tsisy hivavaka amin'ny Jehovan'Andriamanitra zany fa ekohaka amin'ny sary olona volamena. Tsy nanaika izy telo amin'ny rahalahy lasatra reny nandeha sy nitondra na inona na inona nefa nigery eo ka tokony olona naveirana finaritra. Fa zao tsy natakalony ny ositr'Andriamanitra sy ny fomba n'Andriamanitra azy ireo zany. Dia lasa navoaka izy ireo jerena gaga tsisy na fofon'afo azy. Fa tena teneniko anareo fa na Nebokadnezara tafateran'Andriamanitra dia ny fanamboapolo. Nebokadnezara dia ka isorana ny Andriamanitra Sadrakasmesaka sy Abednego izay nariraka ny anjeliny hamonjy azy sy ny mpanompony izay natoky azy ka nandingana teny ny vavolombelona izy teo. Isorana ny Andriamanitra Sadrakasmesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary narotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa fa tsy Andriamanitra ihany. Alleluia. Ka dia manao lalàna aho izy ny teniny ozy izy Nebokadnezara. Koa dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fitenina nandritran'izay nanao teny tsy mety tamin'ny Andriamanitra sy azafady manao lalàna aho izy fa fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fitendrera izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadrakasmesaka sy Abednego dia ho tetiteteha any atao trano fivavahana ny tranony fa tsy misy Andriamanitra hafa mahavonjy tahaka azy. Andiny 7 ary Sadrakasmesaka sy Abednego nasaritra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny. Zao ry havana malala tena hoe ngezako mihitsy nivokatry ny fitsonisy telo la satria zao tsy hoe navoaka ny lafory fotsiny izy fa lasa sarotiny tamin'Andriamanitra amin'izay i Nebokadnezara ry havana malala. Sarotiny tamin'Andriamanitra izy tamin'ny Jehovandriamanitra izy telo mirahalahy tsara ny tompo ary namoaka lalàna izy fa manomboka eo tsy azo atao tsony miteniteny foana ny Andriamanitra io. Tsy azo atao itsony manao teny hafa io Andriamanitra Sadrakasmesaka sy Abednego io. Zao zany no fitsonisy telo la vita ny evangelisation hatramin'ny mpanjaka ny inon Jehova. Tsara zany ry havana tsara be zany. Rehefa tamin'ny 2020 tsika dia nijorotsika fa tsy hanao vaksiny dia maro taminareo nitratra amin'ny présidente ny hoe roana fatandremo fa zao tsisy voaraoko tsika avy eo satria nijoro tsy nanao vaksiny. Io zavatra rehetrarehetra mitranga tamin'izy telo amin'ny rahalahy io ravana ny sary olona volamena dia efa mitsangana amin'izao fotoana zao ary ho ampiankofana amin'io ndreny olona rehetrarehetra. Fa za mampitandrina anao androany aza mekohaka fa tsy maintsy hitan'Andriamanitra ny atao atsika. Ao amin'ny fotoana tsy mahazo vidy tsy mahazo mivarotra raha tsy mekohaka amin'ny Andriamanitra izay ho atsangany ireto mpitondra ireto tsy ho ela. Fa zao ry havana malala na dia ho faty tsika tsy vadika amin'Andriamanitra zany. Ho tahin'ny tompony itsika rehetra fa ianao ny afatra dia nijoro hatramin'ny farany izy telo la sy nisy problème sy nisy loza na dia fofon'afa aza tsy nisy tamin'izy ireo ary vokatry ny fijoroany. Alleluia. Vokatry ny fijoroany dia jereo
fa tena nisandatra andriamanitra ho an'andriamanitra ny voninahitra am'nyvanetsika petraka ny zavatra nitranga de tsy mahazo mandeha parika ny ankizy de jerena ny miditra parika atao ny zanaky ny hafa fa ny zanaky hoe tsy miditra tamin'ny parika satria tsy vita vaksiny fa tsy nampalahelo satria tahin'ny tompo nahita fitito mason'andriamanitra alleloia tsara jesosy de zao tsika jere hatramin'ny pression fa jere nijorotsika hatramin'ny farany nga nisy very asa zany kory nga nisy naninony zany kory fa ny fijoroana ny zavatra sambatsika nijory tamin'ireny alleloia ary ho avy iverina indray io fa zao mijoro hatramin'ny farany mijoro satria mila zay tafajory ihany ny vovonjy manana teny rahantsika jonatana teo fa io fijoroana amin'ny lafiny rehetra mihitsy io misy amitseny amana de fianakaviana amin'ny famadihana loatra de amatika ny fianakaviana zao efa volana famadihana de miteny aminao ndao amatika anganareo tsy amadika ray aman-dreny fa inony ty fivavahanareo tsy tonga de matahotra tonga de mandeha matahotra fianakaviana tsy raha fianakaviana tsy afahanao mijoro ahoana ny afahanao mijoro manao amin'ny Nebukadnezara zay ny teneniko tsika mitandrema isika hitany tompony tsika rehetra mino farenao ny afatra mijoro izy telo mirahalahy hatramin'ny farany rehefa mijoro izy dia aitsika noteny fa nasandratra Jehovah Andriamanitra nasandratra Jehovah Andriamanitra ny Israely nitaha ireo telo mirahalahy ireo alleluia hotany tompony tsika rehetra rado akilateo mikontoka de afaka miantso ianao raha izara fahatsapana inona ny zavatra nakasikinao tao anatin'ny toriteny la jery izara fahatsapana ianao de iny alefako aminao iny ny atsonao alleluia rado akilateo compte koa de iny atsonao messenger de afaka miditra ianao misy izara fahatsapana ary vetsika ina no azonao ambara ny zavatra nakasikinao hoe teo menanao ary fitenenana izay iantso alleluia izara fahatsapana alleluia alleluia misy izara fahatsapana fa raha tsy misy moa de tsy manino fa to de amarina fotoantsika dia hiditra amin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny toriteny tsy hivavaka ho an'ny firenena aorianan'izay alleluia zaotsika piditra olona izay efa nasolevana nasolositsika sary alleluia miandry kely aloha lahatojo fitsy aoary efa oary ara lahatojo de mianazy fitenena iny azo ambara iny azo lazaina Jesosy tsika rehetra dia misorabezaka pasera na fitenenana dia mahakasika anareo mirahalahy tamin'ny toriteny nakasika nampahery ary indrindra nampitsory alleluia tena mahakasika tokoa ny fijoroana izy telo lahy reto fijoroana faratapony nakasika anazy teny nirahalahy Jonatana teo hoe tsy hoe sazy nahazo anazy tsy hoe nandovola nandolamandy tsy hoe ndeha gadra tsy hoe tsy misakafo herinandro fa tena fahafatesana mihitsy fa na de zany azy hoe alehan'ny zareo maty toy zay tsy mitandry na tedin'Andriamanitra alehan'ny zareo maty toy zay andohalika eo amin'ny sary olona volamena tena hoe natoky anazy bera de mifikitra tamin'Andriamanitra de tena ilaina zany ny fijoroana eo amin'ny fiainana ilaina ny fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilaina ny fijoroana amin'ny didin'Andriamanitra aleo mitarina didin'Andriamanitra toy zay
toy zay zavatra hoe dratra tsy de manaona kory nefa atakarinao didin'andriamanitra zany resaka biby maloto voateny teo hoe miankonana ve de mahatonga anao tsy jovo amin'ny biby maloto, resaka sabata de hoe nisabisa zany de aleo didin'andriamanitra no aranana de mafy arany zavatra mety hoe atrehana mijoroana mba ahafahana mitandrina didin'andriamanitra de aleo mitandrina didin'andriamanitra de nahakasika de tainjesosy taontsika rehetra. Alleluia, mankasitraka ny ianao raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay andriamanitra manankiram-pahasoavana ny amary fitianao de mitongositra de mitombo fahasoavana hatrany mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo raha latojo. Alleluia. Alleluia, azo tsika sary Alleluia, raha tsy fahelana kely rehefa hoary zoko marina ty de mianao fitenena iny azo ambara iny azo lazaina. Eo makasitraka pasteur, ny tena nanamarika an'andro azy zany de hoe ny fisian'ny fanampiana zany sy ny fiarovana amintsika zany amin'ny fotoana rehetrarehetra na inona rehefa mijorontsika zany na inona manodidina antsika de zavatra tsara ny asehon'Andriamanitra amintsika mety hoe fizahan-toetra zany iny ao antsika fa ny ao aorianan'izay omeny hery asehony ny voninahiny de tena hoe ho anazy mihitsy ilay voninahitra zany rehefa avy eo mandresitsika rehefa mijoro mandresitsika zany rehefa manao ny zavatra marina rehetrarehetra hoe eo anatrehan'Andriamanitra tsy manompo ondry volamena tsy manompo zavatra hafa fa Andriamanitra rery ihany de izay fijoroantsika zay de manome hery atsika manome Andriamanitra mihitsy miaraka amintsika ao anatin'ny ady izy mamoaka atsika ao anatin'le lafaoro de tsy vitan'izany fa asehon'Andriamanitra koa fahagagana hoe lasa miondrika eo anatrehan'ny Andriamanitsika ny olona zany rehefa itsika mahavita mijoro de faharoa nanamarika be anazy tenin'ny Sandro Jonathan teo hoe be da be ny olona mety mitarika mety hoe ianao tsy lehilahy raha tsy misotro toaka ianao tsy ohatran'izao tsy ho raisinay fianakaviana rehefa tsy de mandeha any tsika satria mbola miraiki-po amin'ilay fianakaviana fa tsy mitsinjo an'le any ambadika any akoatra de teo ihany koa le tantaran'le ankizilahy hoe efa fantany le nataon'ny pasteur tao amin'ny any zany tao amin'ny toriteny zany azafady hoe efa fantan'le rainy ny zavatra mahazo ny zanany efa fantany zany le lova tsara ho an'ny zanany de loma fa hifankahitsitsika fa aleony nanavitra an'le naman'le zanany de ohatrany hoe misy fiatraikany lehibe amintsika eo amin'ny fiarahamonina ihany koa zany ny fijoroantsika tsy amin'ny fampahalalana an'Andriamanitra sy ny heriny ihany fa amin'ny finoana ny fiainana mandrakizay ny fijoroana amin'ny tsara de mety hanaovantsika tsara ny manodidina antsika mampanjaka eo amintsika zany ny fitsinjovana ny hafa mba ho tsara ihany koa hiaraka amintsika de mankasitraka indrindra anareo mirahalahy Andriamanitra ahita hoe ny tompondrany. Tapaka. Allô? Tapaka.